Angie Bettelman, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Noltranao ny fampalalam-baovao. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Vous présente Ny Noltranao ny vaovao. Pour les fêtes, Batimax amène la magie chez vous. Passez de joyeuses fêtes avec Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Noltranao ny fampalalam-baovao. Nahiditra amponjavonja maika eny an-tanymora ny tale jeneraly eo anivon'ny Croix amin'izao fotoan'izao. Anton'izany ny fitoriana taorian'ny fanakanan'izy ireo ny fanorenana tsy ara-dalàna nataona vondron'olona tao anatin'ny faritra misy ny oniversite. 300 amin'ny vola mihodina no hoetralaina amin'ny fanondranana vokatra avy amin'ny fambolena sy ala manomboka ny volana janoary. Mbola ny vokatra lavanila ny voakazik'izay hatreto. Ny fepetra izay noraisina ampiakarana ny vola miditra anatin'ny kitapom-bola mpanjakana. Ahitana fiakarana ny vidim-bary amin'ny faritra samihafa amin'izao fotoan'izao. Anton'izany tsy fisian'ny fiara-pitatitra sy ny ara-tsindalana ory mpivarotra nanaovana fanadiadiana. Mitombo mifindra monina eo anivon'ny komuna Lasora. Tsy voajintsony arak'izany ny drafi-panajariana ary mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny endriny maro. Anivelany miaratsy ny toe-pahasalamany ny Papa Benoît XVI amin'izao fotoan'izao ka ray maso akaiky ny toe-pahasalamany. Nagataka ny tondranam-bavaka manokana ho azy ny maraina teo ny lehibe ny fiangonana katolika nandritra ny feonambeny izy ireo tany Vatican. Ny atsiprian'izay. Izay ny lohatenim-baovao atena ny araba tombo-kilasy tombo-vavy tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Manasanao ihany koa anjoy izany hatramin'ny farany. Avy hatrany dia ny tontolo ny anjery manontolo no isantarantsika ny fampalalam-baovao any Androany nahiditra ponjavonjo maika. Eny an-tanymora amin'izao fotoan'izao ny tale jeneraly eo anivon'ny Croix na Centre régional des œuvres universitaires d'Antananarivo. Antony izany ny fitoriana azony teo anivon'ny Croix taorian'ny fanakanan'izy ireo ny fanorenana tsy ara-dalàna nataona vondron'olona tao anatin'ny faritra misy ny oniversite. Abraham Randriamanana. Ny zoma alina fa 5 ny volana novambra ifony 9 novambra lasa teo ny nanomboan'ny fanorenana tsy ara-dalàna tanatin'ny faritry ny cité universitaire Anankatso 2 nataona vondron'olona raha nambarany avy eo anivon'ny Centre régional des œuvres universitaires d'Antananarivo na ny Croix. Niroso tamin'ny fanakanana izany izy ireo ny alatsinainy 9 ny volana novambra saingy nivirina nanohy ny asa fanorenana ireo andian'olona ireo ny talata raha ny fanazavana. Nisy nanolona izany ny fepetra noraisiny teo anivon'ny Croix ny amin'ny fanagiazana ireo fitaovana nampiasain'ireo andian'olona nanao ny fanorenana tanatin'ny faritry ny université. Amin'ny andro alina izy manao an'ilay fanorenana. Amin'ny andro alina dia olona efa ho 30 lany miarana manorina an'ilay izy eo dia misy fiara anankiray mitsilo an'ilay olona eo ampanantanterahana an'ilay izy. Teo izy nitratra ny agent de sécurité anay. Fatsangana ihany izy io ny maraina ary mbola miverina tena toerana teny izay tona ndraikitra tato amin'ny Croix ny talata maraina nanakana an'izy io. Tamin'izay fotoan'izay no nahazonay fandrahoana sy opa avy amin'ireo olona mpanao fanorenana tsy ara-dalàna ireo. Ka izay mampalahelo anay ato amin'ny Croix ary mahatalanjona anay hoe izahay teo ampanantanterahana ny asanay indray no nahazo fandrahonana ary fitoriana avy amin'ireo olona ireo. Tamin'io fotoana nahatongavanay teny toerana io dia efa voalaza teo fa nanao an'ilay fanagiazana an'ilay fitaovan'ilay olona napetraka tao amin'ny agent de sécurité afaka alainy ireo amin'ny fotoana ilavany anazy fa tsy afaka kosa izy manao an'ilay fanorenana eny intsony. Ilay fotodrafitrasa vao manomboka mitsangana dia sakananay. Tsy fantatra mazavatra eto ny atodony kotrika ity fanorenana tsy ara-dalàna ity raha nambarany avy eo anivon'ny Croix. Taorian'ny fandrahonana nahazo azy ireo nandritra ny fanatanterahany asany nametraka fitoriana ankehitriny ny Croix.
olona tsy fantatra fa tena olona avy any ivelany mihitsy ireo olona io, sady tsy mpianatra tsy mpiasan'ny croix tsy mpiasan'ny ministera fa tena olona avy any ivelany mihitsy. Fandrahonana, misy fandrahonana tena azonay sary mazava teny satria izahay rehefa manantanteraka ny asany dia sady maka sary no maka vidéo ary dia voalaza tao mihitsy ny talehan'ny croix moa tena nyrahonany mivantana teo ary tena siteko ilay zavatra nyteneniny hoe tsy tapitra akory ty taony ity fa rahapisy dia rahapisy ihany nyvady aman-janaka ao dia hipopopopy hitady anao eran'ny tanàna fa tsy mahafantatra anahy ve ianao fa hifampitady isika. Hatreto aloha tena tsy fantatra mihitsy mombamomba an'ireo olona ireo, efa miezaka mikaroka ihany zay hoe olona avy aiza izy ireo ary olona inona ary iza no ambadika eny fa tsy fantatra aloha hatreto. Raha loharanom-baovao, niakatra fampanoavana omaly ny Italia Jeneralin'ny Croix tao aorian'ny fitorinana nataon'ireo andian'olona nanao ny fanorenana tsy ara-dalàna tanatin'ny faritry ny oniversite. Naiditra ponjavonjy maky any an-tanymora kosa ny tena nanomboka androany ary akatra fitsarana raha mipetso raha ny loharanom-baovao. Etsy ankilany raha ny feo mandeha, finantina tompona andraikitra ambony eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany no voalaza fa tompon'ilay fototra naorina tanatin'ny faritry ny oniversite izay nosakana ny Croix io. Andrasina araka izany ho toy ny raha rasy ny ho fanapahan-kevitra ny fitsarana. Ho tateritsika miandalana eto amin'ny fampahalalam-baovao an-trano moa ny fivoaran'izay. Fa ny 300 amin'ny vola mihodina no hoetra laina amin'ny fanondranana vokatra avy amin'ny fambolena sy ny ala. Fa tsy 200 ny tombombatra intsony manomboka ny volana janoary 2024. Fepetra noraisina ny mpiakarana ny vola miditra anatin'ny kitapom-bola mpanjakana sy anamorana. Ny fanaramaso amin'ny hetra miditra izay moa nandraisana ity fepetra ity hatreto. Mbola ny vokatra lavanilona ny voakazik'izay, isa arak'izany ao arian'izay. Ny fampafantarana ireo karazana vokatra fambolena sy ala hafa nampiarina izay. Manomboka ny voalohany ny volana janoary 2024, tsy ny 20% ny tombom-barotra azo amin'ny fanondranana ireo vokatra fambolena sy ny ala intsony ny etra takina fa 300 amin'ny vola miasa. Fepetra izay noraisina sy lany tao anatin'ny teti-bola-mpanjakana 2024. Ampiakatra ny vola miditra ao anatin'ny kitapo-bola-mpanjakana no tanjon'ny fanjakana amin'ny fametrahana ny etra miditra ho 300 amin'ny fanondranana vokatra fambolena sy ny ala. Eo ihany koa ny fanamorana ny fanaraha-maso. Nandraisana an'ilay fepetra zany dia fanamorana ny fomba fangalana etra amin'ireo olona ireo par rapport amin'ny spécificité an'ilay produit sy ny réalité sur le terrain iainan'izy ireo. Dia hita zany fa ny fampiarana ny fepetra vaovao io dia manamora ny fitantanana araketra andreo exportateur ireo. Dia eo ihany koa mazava ho azy ny sécurisation amin'ny recette fiscale. Ny vokatra lavanilona no mbola voakasika amin'izao fepetra izao raha ny fanazavana, mbola manao ny famaritana ny lisitra ireo vokatra voafaritra ao anatin'izany ireo tompony andraikitra amin'izao fotoana. Tsy voakasika izao fepetra vaovao noraisina izao ireo vokatra voahodina. Ampiakatra ambony ny vola hiditra ao anatin'ny kitapo-bola-mpanjakana amin'ny taona 2024 no tanjona amin'izany. Izany hoe manodidina ny 510 miliara ariary ny vola fanampy ny hiditra ao anatin'ny kitapo-bola-mpanjakana amin'ny fametrahana ho 300 ny etra takina. Izany hoe 2,400 ny etra vinavinaina hiditra amin'ny taona 2024. Izay hoe sécurisation na recette fiscale izay zany dia mazava ho azy fa tokony ampiakatra ny recette fiscale ary eo koa moa zany efa nisy ny étude sy ny prévision nahafahana namaritra an'izay fiakaran'ny recette fiscale zay fa ny mety andraisan'ny olona azy ilay resaka taux hoe 20 lasa 3 no tiana hitsikely hoe le 20% ny tombom-barotra nikajiana ny etra teo aloha tsy voatery ho betsaka no ilay 3% amin'ilay prix an'ilay produit satria raha kely ny tombom-barotra atao anaovan'ilay exportateur déclaration dia kely koa ny 20% zay kely zany le etra aloha mety ho kely noho ny 300 n'ilay prix. Tokony ho ara-dalàna avokoa ny fanondranana rehetra ary tsy miandry amin'ny fiafarany fempotom-panondranana ireo olona vao mandony vola. Voafaritra ao anatin'ny roa volana ihany izany. Ezaga tsy maintsy rosoana ihany koa ankilan'izany ny fampidirana ireo vola vahiny na ny rapatriement de devise izay hitana risarisa teto amintsika tao anatin'ny 3 taona farany.
Fanamafisana ny fampidiram-bolam-panjakana araka izany no tanjona atao anatin'izay fa toy ny fampiakarana ny karamana farany ambany araka ny fanambaran'ny filoha ny voalohany volana May lasa teo kosa indray dia tsy mifanaraka amin'ny lalàna amin'ny feny asa ny mety ho fampidinana indray ny karama raha nambarany teo anivony randrana sindikaly tamin'ity androany ity mitaky ny fanohizana ny fampiakarana ny fampiakarana karama napetraka amin'ny fitondram-panjakana araka izany izy ireo amin'ny taona ho avy na eo aza ny fiafarany ny fampiarana ny didim-panjakana didim-pitondrana mahakasika izay Abraham Randriamanana. Raha ny didim-pitondrana nivoaka ny volana septambra lasa teo, ifarina amin'ity volana desambra ity ny fampiarana ny fampiakarakarama izay napetraka ny fitondram-panjakana raha nambaran'ny tompon'andraikitra. Mitaky ny hanohizana ny fampiakarakarama ho an'ny taona ho avy ankehitriny ny randrana sindikaly manoloana ny fisondrotry ny vidim-piainana misy, eo koa ny lalana amin'ny feny asa. Tsy misy an'izany karama exceptionnel zany, fa rehefa karama dia karama. Tsy misy an'izany karama mifanohatra amin'ny lalàna, zany hoe karama midina zany makany amin'ny ratsiratsy kokoa satria tafiditra ao anatin'ilay atao hoe clause substantielle ny karama, article 120 ao anatin'ny code du travail. Ny tena olana manko ao anatin'ity resaka karama ity dia sahirana na mpampiasa ary ampiatra azy satria tsy mazava zany ilay lalàna voakan'ny fanjakana. Tsika nefa miara mahafantatra fa ny fanjakana malagasy ihany koa dia nanao an'ity le fanarahana zany document boky ngeza be mahakasika ny hoe asa mendrika eto amintsika raha izao le zavatra ataon'ny fanjakana zao zany dia miazakazaka makany amin'ny hoe asa tsy manara-penitra na hoe travail précaire ny misy eto amintsika satria tsy misy an'izany hoe karama ampidinina zany. Nasinaraka izany fanapakevitra ho raisin'ny fanjakana mikasika an'io karama farany ambany atra eto amin'ny firenena amin'ny taona ho avy izay 5 sy ariary ankehitriny. Lafim-baovao hafa kosa indray dia nalaina ambavany teny amin'ny Toby raha tsy mandrava androany Itsiry Andriamiantasoa mpampaneny lakolosy eny amin'ny distrika Natsimondrano rehefa notoriany ny orinasa Jirama tamin'ny famoahany vaovao mahakasika ny fahatapahan-jiro teny amin'ny commune Bongatsara raha mpitso moa no hiakatra fampanohavana ny raharaha ao anatin'izay Hilary Nasoloniaina. Notorian'ny orinasa Jirama rehefa voalaza fa namoaka vaovao tsy marina tamin'ny tambajotra tserasera mahakasika ity orinasa mpanjakana ity Itsiry Andriamiantasoa, filohan'ny fikambanana tanora mandray andraikitra no sady mpampaneno lakolosy eny amin'ny commune Bongatsara distrika Natsimondrano. Androany maraina no voantso nalaina ambavany teny amin'ny Toby raha tsy mandrava ny tenany. Ny atin'ny fampiatsoana aloha araka ny convocation voaraiko dia mahakasika na publication na Facebook. Fa ny votoatiny kosa taty zany vao fantatro hoe inona ny antony. Dia ny antony zany mahakasika na publication fahatapahan-jiro izay nisy tao amin'ny commune Bongatsara tao anatin'ny lalao famaranana tamin'ny tompon-daka irafetinan'ny tompon-daka iratany. Dia ny Jirama zany moa no mitory ao anatin'izay zavatra izay. Les publications zany tsaroko les publications fa samy misy namoaka les publications fa misy publication fantatro hoe tsy ampy ny fahamarinana atao le vaovao zany dia nofafako le publication oraray tao anatin'ny publieko an'ilay izy. Tsy asakana anohitra ny fampanenoana lakolosy ho tombotsoan'ny vahoaka manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ny tenako na eo aza izao hoy Itsiry Andriamiantasoa. Azo lasaina hoe mpampaneny lakolosy ny tena raha na dia ao anatin'ilay hoe voafaso anatin'ny commune ihany ary na atao hoe Atsimondrano ihany aza fa tsy hoe firenena iray manontolo aloha. Ny anahy zany aloha mbola tohizako nataoko hoe niady ho an'ny tombotsoan'ny firenena na tombotsoan'ny vahoaka na tombotsoan'ny fiarahamonina misy antena. Raha mbola misy mety hoe ilaina dia mbola mety hanao an'izay ihany fa hijery kosa izay zavatra tokony hoe aizany tsy manotoana ny filaminam-bahoaka. Raha mpitso no hiakatra fampanohavana ity raharaha ity araka ny fampitam-baovao andrasana noho izany ny mety ho toy ny raharaha. Tsy aivina, isan'ny trangana namarika ity taona 2024 ity ny fanenjehana ireo mpampaneno lakolosy mahakasika ireo tsy fanajana ny zon'olombelona, ny fanembana tontolo iainana, ny tsy fanajana ny zomom-panjifa, fiarovana ireo zazavarira, indrindra ny fitenenana ireo zavatra tsy nety nataon'ny fitondrana. Adogoavana mbola imason'ny rehetra hatramin'izao fotoana ny fiarovana azy ireny izay mijoro ho arofanina eny anivon'ny fiarahamonina. Efa nisy ihany koa ny sosikevitra androsoana volavolan-dalàna hiarovana azy ireo ka irairina hoy ny besin'ny maro hatramin'ireo firaisamonim-pirenena ny ametrahana izany ka aneo hevitra ampilaminana ireo mpampanelo lakolosy eto amintsika.
Vaovaony sosialy no hanohizantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alay ity. Tsy ny eto Antananarivo ihany, isany ahitana fiakarana ihany koa ny vidim-bary sy ny maro hafa ny amin'ny faritra amin'izao fotoana izao. Anton'izany ny tsy fisian'ny fiara-pitatitra sy ny ara-tsin-dalana ho ireo mpivarotra. Nanaovana fanadihadiana Daniela Mino Arso. Nanomboka ny alatsinainy teo, nahitana fiakarany ny vidim-bary manerana ireo faritra risan'izany Toamasina. Ny makaliko niakatra be. Makaliko teo aroa zay naka 580,000 dia zao zay maka 705,000. Mety ohatra nga hoe le olona zao moko manomana fety daholo amin'izao dia tsisy camion. Moa le vary koatra ny eva-krizy amin'izao. Dia zay mety mahatonga anazy miakatra. 705 izy miala vany. Dia zay mamaritra 715,000. Makamigony. Vary amidinay zao dia vary gasy, dia vary stock, dia vary delix, dia makalika. Vidiny zao ny delix zao 13,500 dia makalika 14,500. Fa efa hiakatra izy zao atsoatsy amin'ny herinandro. Tamin'ny tapabolana izy 13,000-13,500 teo amin'ny prix zao. Dia eo amin'le akaiky fety dia ohatrany tsy haiko moa le lalana koa zany ratsy ambatsy ireny teo. Ankoatra ny vary, niakatra ihany koa ny vidin'ny voamaina ny toliara amin'izao fotoana. Anton'izany ny fiainan'ny vokatra noho ny tsy fisian'ny rotsakorana. Voamaina aloha la miakatsy aby ireo. Voamaina koa matapitaka asa tsy dia maro. Ny kelikely avao vokatsy bakany. Tany miakatsy avao izany zay mana mampiakatsy. Baro zao rakabaro satoi na zao fadato sy arivo. Fadojio sy vanjato. Baro tamin'ny tao lasa mandeha mba farany izany mba ndronjato sy arivo. Tsy ampy loatsy ny vokatsy izany. Ndreny voky bakany izany tsy ampy. Tsy haintany. Voamaina ro nenan'ny fiakarany. Fiakarany io fetsy temperature nampiakatsy azy fa tamin'ny tao ty mihitsy voamaina miakatsy. Miakatsy satria tsy dia nisy ranora tamin'ny taona lasa tsy dia nisy ranora ka zay nampiakatsy vidin'ny voamaina. Ahina hiakatra trany ny vidin'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro manerana nosy, indrindra amin'izao fotoam-pahavaratra fisian'ny rivo-doza izao. Ankoatra ny fiakarany vidim-bary sy ny maro hafa, mampikakaiky ny mponina ihany koa raha ny any Antsiranana amin'izao fotoana izao ny fahatapahan-jiro sy rano. Izy ireo izay efa niaina tao anatin'ny aizina nandritra ny fetin'ny Noely teo. Ka manaitra ny tompona andraikitra amin'izao akatoko ny fetiny afaran'ny taon'izao indray ny mpanao gazety ny Kolo TV. Avy any Antsiranana azo tamin'ny antso Atariby moa no andeha enotsika afantana bebe kokoa ny momba izay. Efa mividy vary 500 ariary ny rekapoka hatramin'ny 1,300 ariary ny eto Antsiranana amin'izao fotoana zao ty. Amin'ny fotoana izay azo ambara fa mbola tsy agnaty ny fotoam-pahavaratra na fotoana isian'ny orana. Raha ny vary simpa kosa dia 700 ariary ny vidiana azy aty Antsiranana amin'izao fotoana zao. Fa eo amin'ny lafiny herinaratra na jiro dia miaina tanteraka saika ao anatin'ny ezina ny vahoakan'ny Antsiranana amin'ny ankapobeny tatoato. Eto akaiky indrindra misy varo anankiray akory ny mikasiky jiro eto amin'ireo aty fitany Sofeny. Ny mikasiky jiro aminay Sofeny eto, un jour 3 fois tapaky le jiro. Nefa zay anatin'ny mivarotra mandrifety mitady vola, nefa le raha tabatabaky presque simba varotra ataonay. Enta simba, satria le raha glacé mila miakina amin'ny courant, matimaty le courant, agnaty andra raiky intelo tapaka. Izay le problème anay ty resaka jirama. Ambon'izay dia mijaly rano ihany koa ny mponiny Antsiranana. Saika tapaka isan'andro izay rano zay. Velon-taraina ny mponina ary mahatsiaro tegna fa tsy misy ray aman-dreny mandray andraikitry indrindra fa ny mpitondra toa lasa marenina amin'ny fahoriana mahazo ny vahoaka. Luky sotegna ny Kolo TV Antsiranana ho an'ny Kolo TV Tananarivo. Dia izay koa no entina misento anaty doka fo vetivety ny fitombon'ireo mpifindra monina ho an'ny komuna Lasora amin'izao fotoana izao. Ny firehetan'ny orinasa Sitam izay mpanodina parako lasa zigara atao Mahajanga rehefa avy eo no anarahantsika izay mandrapitafa vetivety ary. Tapitrisy isika izao, isika iray.
ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Manahirana mihitsy ny manetsika sy manolo-kosy ny zaza rehefa izy mitetipetika be iny. Lasa mora sy mahafinaritra andra nefa izany hatramin'izay nampiasako ny couche culotte Molfix izay. Rovitika, alato ary ampidiriko indray ny vaovao. Avaloko tsara ilay couche teo aloha dia ariko avy eo. Samy faly ery izaho sy ireo zanako. Dia tahaka izany ny faritany hafaliana rehefa miaraka amin'ny Molfix. Ho antsika mamamo rehetra andao mampiasa couche culotte Molfix ho an'ny zalantsika mba hitondra fifaliana hatrany. Molfix mitombo amin'ny fifaliana. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiwi. Kiri, kiri, kiri! Mamena ny arabatra ny tombo kilasy sy tombo vavy ho anao izay mbola miara-dalana aminay ato anatin'izao tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy zao amin'ity ala ity hanokafantsika izay. Misedra olana amin'izao fotoana ny commune Lasora vokatry ny fitombon'ireo mpifindra-monina eo anivon'ity commune ity. Tsy voaja intsony ny drafim-panajariana ary mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana hoy be ny tanàna ka nairany rafitra isa nambaratonga ny hiara isalahy hitady vahaolana manoloana izay onona saina. Ankoatra ireo mpifindra-monina avy any amin'ny faritra Atsimo, misy ihany koa ireo mpifindra-monina ato anatin'ny faritra Antananarivo. Toy ireto trano ireto, mpanao biriky, mpanao trano sy asa tena maro samihafa avy any amin'ny faritra Vakinankaratra, manorom-ponenana eto amin'ny commune Lasora. Amanjatony izy ireo ary tsy mitsaha mitombo hoy ny be ny tanàna. Anao biriky no natongavany taty dia avy eo ireo manafatra an'le kozay ansina any ambanivohitra indray dia ohatra hoe za zany zao patrona biriky dia sao dia mahita andraso anina dia tonga indray ireny dia ireo olon'ireo ary izay no tena tsy hanana statistika matahotra miditra birao dia ireo olon'ireo le miterateraka foana any anatin'ny elakelan-trano any rehefa tsisy tsony le asa ohatra hoe aminatin'ny fanaovana biriky dia lasa ilay asa fivarotana moron-dalana rehetrarehetreny zay zany zao no zavatra tena hoe atsapana anazy. Ny vokadratsiny ao anatin'izay dia eo amin'ny resaka fanajariana amin'ny tany matetika zany ireny olona ireny moa mitady toerana honenana dia lasa ny fifoloam-panjakana imorony kopa sy ireo tatatra
zay atao hoe tatamaty a zay tokony mbola hiasa am'izao fotoan'izao a no lasa toeram-ponenan'izy ireny a. Misy vanim-potoana ny asan'ireo mpifindra-monina raha ny fanazavana hatrany rehefa tapitra izany misy ny manita-doha isan'ny antony mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana. Taoriana ny fitsaharany fanaovana briky dia tsapa tetỳ amin'ny commune Lasora ny fangalarana jiro an-dalambe mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Tsy misy andro a tsy arenesana avy amin'ireo sefim-pokotany ireo ny fahaverezany ireny fananan'iombonany ireny. Mametraka fanontaniana ny tena hoe misy ifandraisany ve ireo zavatra anankiroa ireo a. Io aloha angambany tsy adidin'ny commune samindrery fa ny zavatra tahaka tony ane dia ny vokatry ny tsy fananana asa no mahatonga azy. Izany hoe misy andraikitra be dia be amin'ny fanjakana Foibe ao anatiny a, ary ny commune tsy afaka mihitsy kosa aloha ametra andreo olondreo tsy hivezivezy atao anatin'ny faritry ny commune satria commune Lasora dia atao anatin'ny tany républicaine Madagasikara. Tato anatin'ny 12 taona farany no nanomboka hita ireo mpifindra-monina raha ny fanazavana hatrany saingy ny azakazaka ny fitombony tato anatin'ny 2 taona farany. Ho sarotra ny fifehezana sy ny fandraisana andraikitra amin'izy ireo ho ny fiadidinan'ny tanàna Lasora ka anairana izy ireo ny tompona andraikitra isan'ambaratongany. Fa tsy mbola nisy fanamboarana treto ilay tetezana simba ao Manombe eo anelanelan'ny Lakaka sy Sakara. Amin'ny lalam-pirenena fafito izay nisy fahasimbany taorian'ny fandalovan'ny Rivodoza Batsiray Seminaty. Manoloan'izay nahazo vahana eo ambanin'io tetezana io ny fanivanana volamena sy vatosoa ataon'ireo mponina ho an-toerana ary ahina hitatra ny fahasimbana avokatra izay. Henri Florian. Tahaka izao hitantsika amin'ny sary izao ny tetezana ao Manombe ao anatin'ny fokotany Sakaviro Masoa commune Andohany Lakaka eo amin'ny ivon'ny lalam-pirenena fafito eo anelanelany Lakaka sy Sakara. Si batanteraka ilay tetezana ary tapaka taoriny ny fandalovan'ny Rivodoza Seminaty sy Batsiray farany teo saingy tsy mbola nisy asa fanarenina hatramin'ity androany ity. Volana maromaro aty aoriny tsy mbola misy ny asa fanamboarana nataon'ny ministera tompon'andraikitra fa lalana natao déviation sisa no azon'ny fiara ale. Antony maromaro no nahatonga ty fahasimbana ity hoy ireo mponina any an-toerana. Natapaka an'io kely le vavan'le tio aby zany dia totsy ny fasika dia niakatra le rano. Ie dia tapaka tamin'ny mois de mai. Nisy cyclone manko zany tamin'ny farafaran'ny volana tamin'ny mai farafaran'ny volana erika be zay zany dia tonga dia nisy cyclone tonga dia feno rano tonga dia vaky amin'izay. Na rivotra ny arabe zany rano dia tonga dia nohadiny amin'izay tonga dia vaky aby. Izao fa volana Desambra mbola sisy fikitiana mbola sisy mijery fotsiny reo fa tsy afaka mbola misy hoe hikarakara fa dia efa mijery fotsiny dia hitanao le division riva io namboarin'ireo satria omban'le tôbila lava be regny. Efa ty zany a dia efa zareo tanàna koa zao namboatsany ty lalany ity mba homban'ny tôbila eto satria miary be ary. Raha ny fantatra avokafoka ny faritra atsimo ity lalam-pirenena fafito ity izay ahitana fahasimbana goavana amin'izao fotoana izao. Lalam-pirenena izay ifamezivezeny ireo vokatra maro samihafa fa eo ihany koa ny fivoahan'ny vatosoa sy ny volamena izay mampalaza iny faritra iny. Ankehitriny miamahazo vahana amin'ity toerana ity ny fanivanana safira sy volamena taoriny fahasimbany ny tetezany raha ny fanazavana ka ahiana ny hitarany fahasimbana misy. Fanivanana safira. Alaina avy zany izy dia sy vanimety. Alaina avy agny alavitra agny, boaka ambony agny dia boaka agnatety agny dia boaka atsimo be agny. Dia fa ela mihitsy mbo poa io aza mbo rano kelikely dia fa nanivana ihany io loha tamin'ny 2001. 2000 tamin'ireo rivo taona dia fa misy manivanivana ihany tamin'igny jusqu'izao mbola misy tena agnatiny mihitsy zao. Mitrinome zao no safira raha tsara arakaraky ny hatsara ny vato zany fa tena miliary izy le ohatra tsara. Tamin'ny 3 gramma no miakatra zany lefa be zany tonga dia fa miliara izy zay. Mbola vitsy zao ka ary tsy zao ihany fa lakaka ry Manombe eto, Manombe kely, Vimena, Mafaly, Sakarahany mbola izy aby. Andrefana abiaby agny izy aby. Izy zany tena olatra mandray safira izy rehefa vazaha aby manontolo. Rehefa tidiny vazaha mividy vato eto zany. Distrika maro araka izany no ampifandraisiny tetezana simba ity izay tsy mbola misy ny asa fanamboarana. Andrendran'ireo mpampiasa lalana araka izany ny avitany
mba tsy hampisahirana izy ireo eo amin'ny lafiny fifamezivezena. Raha ny hita sy tsapan-kehitriny, lalam-pirenena maro no mila fanatsarana sy fanamboarana eto Madagasikara. Fa simbany zay fa ity kosa indray firetana nitranga tany Mahajanga. Maikila frihetry ny afo orinasa Sitam izay mpanodina parako lasa zigaro Mahajanga may. Tsy nisy ondraisana avokoa ny ampahany amin'ireo akora fototra tao anatin'ny orinasa. Hatreto tsy mbola fantatra mazava na tonga ny afo ny tompon'andraikitry ny orinasa. Ary mbola miroso ihany koa ny fanadiadiana ao anatin'izay niezaka nanao ny famonona ny afo moa ny sampana mpamonjy vonana indrindra izay saingy betsaka ny fahasimbana andao arahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay. Zay zany tamin'ny orinasa fefy no nisy niatso anazy zany tany antrano dia niatso ny Soptam zany. Dia ahoana fandeha ny afo ato afona paraky mitady sauvetage aminareo avy any dia zay ma zany tonga dia niatso taty amin'ny kazerna zany dia lasa nareo ny Soptam. Camion anankiray moa nalefako tamin'ny voalohany zany nandeha namono afo taty. Kanjo zany tena niana ledaleda be zany ny afo tamin'ny fotoana io. Dia niatsonay mandeha zany ajoan'ny Soptam hoe andefasy camion anankiray faharoa na atsovina sekina. Dia teo ma zany tonga dia nanana hevitra hoe hiantso ny pompier ny région lehibe ny région zany. Colonel Boisson natsoko zany hoe mba mety intervenir ny gouverneur izy miantso ny sekina satria zahay tsy manana fahefana hiantso ny sekina. Dia après ma zany antsonay mandeha manahoana fandehany voafeny pompier nareo ihany le izy fa manao karazana setroka avy ao ambany zao sisy tavela fa le lafo efa vita. Tena eto andrenivohitra avy hatrany sika ry azo ny atsena amin'ny petite vitesse indray ao anatin'ity fanadiadiana manaraka ity. Tao anatin'ny andro maro zahay navela malalaka hivatra eny amorondalana ireo mpivarotra eny amin'ny tsena amin'ny petite vitesse. Hatramin'ny fiandohan'ny volana janoary 3-20-20 ho avy izao. Fotoana ahafahana mivarotra ho azy ireo ka aorian'izay hoentitra ny fepetra ho raisina manoloana izay. Ny volana septambra lasa teo no tapaka teo anivon'ny kamina Antananarivo ny fanesorana ireo mpivarotra amoron-dalana ka tsy manara-dalàna eny amin'ny tsenan'ny petite vitesse. Tanjona tamin'izany ny fampanaran-dalàna amin'ireo tsenana Antananarivo renivohitra. Ankehitriny noho ny fotoan'ny fety nahazo alalana teo anivon'ny kamina Antananarivo ireo mpivarotra amoron-dalana hatramin'ny 2 janoary ho avy izao. Le mpivarotra amoron-dalana zany manery lalana be zany dia tsisy lalana mitsofoka dia zay fotsiny problème. Fa tsy nampiova le tsena hoe mandeha be na tsy mandeha ny entana ny tsy mitovy ny entana mi dia samy hafa. Tena olana zany le ohatran'ny le lalana tokony atao malalaka foana zany le lalana VDSL eo. Zay ny problème. Ohatra eto zao misy lalana dia teren'le mpivarotra amoron-dalana tokony atao malalaka be zay fotsiny zay ny problème mantsy zany. Lalana tery miditra ty anaty tsena. Zay fotsiny fa tsisy problème mpivarotra amoron-dalana na hoe manome lalana malalaka izy dia tsisy problème. Omaly ankilany mpivarotra amoron-dalana mahery ny 700 tao amin'ny tsenan'ny petite vitesse no nahazo fanampiana tamin'ny fanjakana. Isan'ny antony nisitrahana ireo fanampiana ireo ny tsy fahafana mivarotra nandritra ny volana maro hoy ireo mpivarotra anatin'ny tsena nanaovana fanadiadiana. Izy ireo izay tsy nisitraka fanampiana kanefa maro ireo fanatsarana tsy maintsy natao tao anatin'ny tsena. Iny izay ny ato manatsarana ny tsena moa ny ato aminay ary zonge efa ela ny tsy nisy namin'e ny resaka famafana ny toerana raha izay daholo ny mamafa ny toerana zao manara-dalàna ato fa mahita ny olona le mibatabata vary hoe ny zatra zara vary tany ansika amin'ny matany zay nefa ny hoe fa ahoana reny dia vao miresaka nito madama ito aza hoe ary tsika toatra ny tsy mba mahazo fanampiana dia zao ny teniny hoe ny any amin'ny arabe tsy mivarotra dia mahazo fanampiana fa tsika ato ny afaka mivarotra dia tsy mahazo fanampiana dia zay le izy. Hitako zay hoe ahoana ny fahasairanana fa dia zay aloha afaka mivarotra aloha zay dia mety aminay ihany le hoe afaka mivarotra moa fa misy moa fanampiana mezana anay dia mandray zay moa tsy misy moa zay mba mivarotra eto ihany dia mba mahita hohanina ihany. Marina mihitsy zany mety misy mieritreritsika mponina Antananarivo hoe maninona zany mivarotra eny amin'ny sehatra aloha teneniko hoe sehatra ara-dalàna na sehatra tsara zany fa eny amin'ny arabe no mena fanampiana. Marina tsara zany fa taoko hoe fanapa-kevitra manokana teo anivon'ny présidence nandray zay fanapa-kevitra zay. Fa rehefa zay moa neviny-hevitra ny avy any amin'ny présidence dia efa zay zany moa izy hoe omena fanampiana ireo olona eny amin'ny arabe ireo dia zay zany fanapa-kevitra fa tsy misy hoe zay zany tsy naniry mihitsy aty anatiny hoe zay koa mba ameo ary tsy nanao an'izay mihitsy zany zay fa eny ny fitaniana maro samihafa moa tsy maintsy misy eny ihany fa zay le teneniko.
amiko hoe izay manaiky izay rindran-damina sy fandaminana ny tianoko amin'ny Antananarivo renivohitra ho tanterahana fa ao anatin'ny fifanajana sy fifampiresahana ny zavatra rehetra. Tsy aivina. Tao amin'ny stady Malakama Antanimena no nataony fizarana ireo fanampiana ho an'ny mpivarotra miisa 427 ka Variray Gondy milanja 520 kilao no natolotra. Aorian'ny fety, isy ny fitadiavana vahaolana maharitra ho an'ireo mpivarotra amoron-dalana, atolotry ny fitondram-panjakana sy ny fiadidian'ny tanàna Antananarivo. Ao anatin'izay tontolo ny tsena izay hatrany fa tsena ny zavakanto kosa indray. Nahitana fihenana hatramin'ny 30 isan-jato ny vidiny zava-maneno amin'izao fotoana izao raha oharina tamin'ny taon-dasa. Ireo mpivarotra teny amin'ny tsena amin'ny petite vitesse hatrany moa izany nanaovana ny fanadihadiana tamin'ity androany ity. Voatery mivarotra amin'ny vidiny ambany noho ny angalana azy ireo mpivarotra noho ny tsy fandehan'ny tsena amin'izao akatoko ny fety izao. Ny amora oharina tamin'ny taona lasa ny vidin'ireo zava-maneno eto andrenivohitra amin'izao fotoana hoy ireo mpivarotra teny amin'ny petite vitesse. Fihenana izay mahatratra 20 hatramin'ny 30 isan-jato amin'izao akatoko ny fety izao hoy ireo mpivarotra. Na eo azy izay famorana izay, vitsy hatrany ireo mpanjifa. Oharina tamin'ny taon-dasa natonga fihenana io ny tsy fandehanan'ny tsena tato anatin'ny 3 volana sy ny fitobaky ny teknôlôjia vaovao mora vidy noho ireny zava-maneno sy fitaovam-pandrenesana ireny. Tamin'ity taona ity zao tsy dia nandeha mihitsy ny tsena niakatra angamba mividy penana dia tsy sakan'ny olona so no mividy netana. Ohatrany lasa tsy hoe mahanitra ve ilay olona sa hoe ahoana fa zay taloha tonga dia malafo be dia be zay nefa zao lasa tsy dia malafo tsony. Ny vidiny ary zao na ty aminay vao maina enina mihitsy ny vidiny ka amin'le tsisy tsena. Misy ihany fa tsy mitovy any teo aloha tsony ka lasa vitsivitsy ny olona metsena. Raha ny entana lafinay aloha malafo amin'ny malafo amin'ny 10 zay. Ny teknôlôjia vaovao zao reny chargeable reny fa nefa le vidiny koa tsy maharisika ny olona. Ankoatra izay tsy lara-pamena intsony fifidianana zava-maneno amin'izao fotoana. Na eo aza ny fivoahany ka farany amin'izay ho hatrany ireo mpivarotra. Zay tena ilainy aloha zany zao ny ilainy ohatra hoe vary, sakafo zay tena tsy mety ihany izy aloha mirodana raha vao ohatra hoe tena tsy manam-bola araka. Na tiany ary eo fa tsisy vola tsy maintsy kaly aloha zay netana aloha zany miakatra daholo netana. Nefa raha entana alainao lafolava ny nato mangazay any amin'ny prix de gros dia hivarotra ianao dia raha getenao ambony be ny prix an'io tsy sahy vidy an'iny olona. Ny olona tsy manam-bola dia tsy maintsy moramora vidiny ny olona. Nefa raha ohatra hoe mpivarotra zao raha ohatra hoe entana alaina 3 alina dia indraindray raha misy mety 2 arivo sy 3 alina. Nefa raha tamin'ny taloha zany zao raha entana alaina 3 alina zany mba indraindray mba lafo 4 alina, lafo 3 alina. Tsy azahoana tombony intsony ny tsenany zava-maneno ireo mpivarotra na amin'izao akatoko ny fety izao aza. Manodidina 2 hatramin'ny 3 ariary sisa ny tombom-barotra azon'izy ireo amin'ny entana iray raha ny fanazavana hatrany raha 2 alina hatramin'ny 3 alina ariary zany teo aloha. Asa tsy azahoana tombony marina ve ny tsena ny zava-maneno amin'izao fotoana izao fanontaniana mipetraka izay. Fa izay ihany koa no hoentintsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisan'ny pirenena amin'ity ala ity. Miaratsy ny toe-pahasalamany ny Papa Benoît XVI amin'izao fotoana izao ka raha maso akaiky ny toe-pahasalamany raha ny fanambarana gazety nivoaka tao Vatican nandritra ny fionam-ben'ireo tompona andraikitry ny fiangonana katolika tany an-toerana. Maraina teo nangataka ny hitondranam-bavaka manokana ho an'ny Papa Benoît XVI ny lehibe ny fiangonana katolika amin'izao fotoana izao. Nandritra ny fionam-ben'ny fiangonana tao Vatican androany maraina nangataka ny amin'ny hitondranam-bavaka ny Papa Benoît XVI, ny lehiben'ny fiangonana katolika Pape François, ny Papa Benoît XVI izay marary mafy amin'izao fotoana raha nitatitra nivoaka tao Vatican. Te angataka aminareo rehetra aho mba hitondram-bavaka manokana ho an'ny Papa Émérite Benoît XVI izay manohana pahanginana ny fiangonana katolika. Tena marary izy amin'izao fotoana. Noho izany, andao angataka amin'Andriamanitra mba hanomezany azy ny fanohanana ary koa ny mba hanohanany azy ampitiavana hatramin'ny farany. Tonga nitsidika ny Pape Benoît XVI ny Pape François izay lehiben'ny fiangonana katolika ankehitriny. Tsy aivina ny Pape Benoît XVI izay 570 taona amin'izao ary koa isan'ny Papa fa 520 tao amin'ny fiangonana katolika. Tapitratreto ihany koa ny fotoana ny fampahalalam-baovao any androany naiza misy anao. Isorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany azadimbo rehefa avy eo arian'izao fampahalalam-baovao izao no hitondrana aminao ny fitiny vaovao ny songadina teto amin'ny
na izany vaovao teo amin'ny sehatra ny politika ny toekarena ny sosialy ny kolotsaina ny maresaka iraisan'ny pirenena sy ny vaovao songadiny tamin'ny faritra misy ny Kolo TV amin'izao fotoan'izao hoentina aminao ao anatin'izay avokoa aza misaraka aminay ary veloma tompoko. Pour les fêtes, Batimax amène la magie chez vous. Passez de joyeuses fêtes avec Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. Vous a présenté Nivavo. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny telo arivo. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.